Saika ahitana trangana fampiasana diplôma osoka foana ny eo anivon'ny mpiasam-panjakana. Iadina amin'izay dia ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fanatotana printy no heverin'ny ministera fa vahaolana iadina amin'izay osoka izay. Nisy arak'izany androany ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministry ny asa-panjakana niaraka tamin'ny Semco International izay anota ity diplôma ity. Isan-taona dia anarivon'ireo diplôma sandoka sarony eo anivon'ny ministeran'ny asa-panjakana ny lalàna sosialy. Malohany io dia ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fanatotosana printy no heverin'ny ministera fa vahaolana. Diplôma tsy azo alaitahaka ary manaraka ny fenitry ny teknôlôjia japonais no ampiasaina eto Madagasikara. Ny orinasa Semco International FZCO izay ao Dubai no iara-iasa amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Io fitoeram-pampianarana ambony tsy miankina amin'ny fanjakana no heverina hanombohana ny tetikasa. Manomboka amin'ny volana janoary amin'ny taona ho avy dia efa tomboka le asa ka rehefa manomboka le izy dia mbola avory ny rehetra ny namana rehetra any amin'ny tsy miankina dia holazaina azy hoe satria misy soniany zareo koa ne hoe misy sonian'le any hoe tahitahaka izao ny resina atao amin'ny ministera asa-panjakana satria mahatsapa zay fa be loatra ny osoka. Zany tsy milaza hoe ny tsy miankina ihany no manao osoka fa zay aloha fanombohana satria misy osoka amin'ny rehetrarehetra zany fa le fanombohana. Ny diplôma moa misy lalàna manokana izy raha fantatsika hoe amin'ny fampianarana fanjakana ka tsy zay dia tsy maintsy iarahana koa amin'ny fampianarana ambony fa ny antony hoe atombontsika amin'ny fampianarana tsy miankina zany le izy mba hiaditsika amin'izay mba ahafantarany rehetra fa hoe tena zavatra mamoetra ny firenena io ary le izy hoy izay hoe zavontany mihitsy ny fahatsapana le izy maro be maro mihitsy. Tombanany eo amin'ny 9,000 eo ny vidin'ny diplôma manaraka ny teknôlôjia vaovao ity. Maurice, Kenya, Ghana no efa nampiasa ny diplôma tsy azo anaovana osoka ary tsy azo alaitahaka. Ary azo hitarina amin'ny sehatra hafa toy ny fanaramaso ny mpiasam-panjakana iadina amin'ny mpiasam-panjakana matotoa ihany koa ity teknôlôjia japonais ampiaro ny Semco ity.